zany sy ny trottoir. Amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny paositra izao dia manana hetsika manokana moa ny paositra malagasy eny Antaninarenina eny. Anisan'ny fanamby iray lehibe apetraka izy ireo ny anatsarana ny kalitaon'ny asa ataon'ny paositra ary ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Ndeha arahantsika ny fanadihadiana. Mbola maro amin'ny malagasy no mampiasa ny paositra amin'izao fotoana na dia eo aza ny firoboroboan'ny teknôlôjia sy ny interneto. Efa manomboka mihabetsaka ny olona mandefa entana ao ny paositra ankoatry ny resaka taratasy. Ny tandrona foezaka zany dia ny mba hisy ny équilibre financier zany hoe ny anatsara ny toe-pahasalamana ara-bola ny paositra malagasy atao anatin'ny telo taona. Tsy maintsy tratrarina io ary efa andalana ao anatiny misy tsika amin'izao fotoana izao amin'io resaka manarina ny fahasalamana ara-bola ny paositra malagasy. Dia ho hatsaraina tanteraka mihitsy ny fomba fiasa sy ny fitaovana hoentina miasa ato amin'ny paositra malagasy amin'izao fotoana izao. Ny resaka roplanina izy teo, ny resaka sambo izy teo, dia hitantsika eo fa ao anatin'ny ezaka izay ho ataon'ny paositra avokoa izay rehetra izay mba hanatsarana ny fitaovana hoentina satria izay fitaovana izay ihany ny fitaovana hoentina miasa aloha zany no anisan'ny vainondrara ho anay ato amin'ny paositra amin'ny hoentina hanomezana fahafapo ny mpanjifa foana ihany koa. Nambarany ankamaroan'ireo olona nanontanianay fa mbola ilaina ny fisian'ny paositra. Ilain'ny olona ny paositra satria betsaka ny zavatra ilaina amin'ny paositra zany eo amin'ny fiainana, eo amin'ny zavatra maro samihafa atrian'ny olona ohatra ka hoe olona lavitra zao ka andefa vola dia izay dia efa mora ilay izy. Tena ilaina ka, tena ilaina mihitsy ka mahavitra olona maro amin'ny resaka anona ilay paositra. Ohatra hoe misy fahaporitana maikamaika dia mahavitra olona ny paositra, misy hitehirizana, tena ilaina. Ilaina mihitsy izy satria raha tena marina zany tokony hoe hafa ihany zany ilay taloha hafa mihitsy na ny ohatra hoe fatokisana na zany dia hafa ihany ilay fampiasana ny paositra. Mbola ilaina ihany ilay paositra amin'izao fotoana aloha na dia eo ary ny fandrosoana sy ny teknôlôjia maro isan-karazany. Hafa ihany zany mahazatra anao. Arivo ariary ny saran'ny fandefasana taratasy eo anivon'ny paositra malagasy. Ety ampamarana